amin'ny fifaliana lehibe indray a no ianona amintsika amin'ity androany ity a raha lasana bavy malala ao amin'ny tompo fa lehibe indray zay androany tafaraka aminareo a ao anatin'izao fotoana zay afahantsika mizara tenin'andriamanitra somary taratara ihantsika androany vao nanomboka no ny antony zay tsy maintsy mbola nisy iny ny fandaminana mampatsiahana ako an'ny Abrahama ny amin'ny Genesis toko 5:10 any a na dia mbola tsy zay aza ny toritentsika te apairanao zany hoe nisy fotoana Abrahama nanao fanatitra dia rehefa nanao fanatitra Abrahama dia mahazatra ny olona rehefa manao fanatitra dia tonga dia midina ny afo moa dia endriky ny fanatrehan'Andriamanitra fa nisy fotoana i Abrahama nanao fanatitra fa tonga ihany ny hariva maty ihany ny masoandro a tsy mbola tonga le afo mbola tsy nidina le afo le fankasitrahan'Andriamanitra nisy fotoana ary Abrahama tena resy tory mihitsy ny tao anatin'izany niambina ny fanatitra tamin'ny bibidia izy a tamin'ny voromanidina fa nisy fotoana izy rendremana resy tory teo ampiandrasana ny fankasitrahan'Andriamanitra fa za dia teny aminao avy eo fa tonga ny mamantonalina tonga ny hariva rehefa maty ny masoandro izy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesis toko 5:10 na 7:10 any ka maizina rehefa maty ny masoandro ka fa maizina dia maizina ny andro a dia iny amin'izay nisy fantana fandoroana amin'ny voatsetroka sy fanilo mirehitra zay nandeha namaky teo an'ilailandreo zavatra voasasaka ireo ny tiako lazaina anao dia zao misaotra anao mbola naharitra miaino eto androanina dia efa somary taratara ary fa za teny aminao androany fa Andriamanitra akasitraka andipidina afo Andriamanitra androany a akasitraka manokana izao fanatitra ataonao zao iny moa fanatitra ataonao androany dia ny fotoana no lany mety manana eo amin'ny 5 minitra atsika androany a enona toriteny dia fanatitra zany ataonao zany satria mandany andro ianao miaino an'ity fa za mino fa ho avy ny fotoana androany any a dia hidin'Andriamanitra amin'ny fankasitrahana pidina afo izy andoro ny fanatitra androany tsika resaka tokoa mombamomba n'izay atao hoe fanatitra izay Andriamanitra dia tena voadona voakasika ny anatina fanatitra Andriamanitra raha lasana bavy malala rehefa tadiditsika tsara Jakoba rehefa te hangataka tsodrano tamin'irainy dia nanao fanatitra izy nanao fanatitra sakafo zay tiany rainy karakaraina ary ny bazy ny fiarahana amin'Andriamanitra dia ao amin'izay fanatitra zay foana ao amin'izay famafazana zay foana ao amin'izay fahafoizana zay foana resaka manokana momba ny fanatitra tena ambony indrindra tsika androany a tadiditsika tsara moa rehefa nanao fanatitra Kaina sy Abela rehefa nanao fanatitra Kaina sy Abela raha lasana bavy malala dia zao ny zavatra nitranga indray nakasitrahan'Andriamanitra dia ny ray tsy nakasitrahany fa maninona ary ny ray nakasitrahany dia ny ray tsy nakasitrahany fa maninona na samy nakasitrahany a na samy tsy nakasitrahany fantatritsika tsara fa neny Abela dia nakasitrahan'Andriamanitra satria neny Abela dia zao fanatitra velona ny nataony fanatitra misy aina ny nataony nandatsadra izy nisy ainana fohy neny Abela neny Kaina vokatry ny tany azo antoka fa vokatry ny tany tsy mangahazo ray nataony teo azo antoka fa tsy mangahazo ray dia ovy ray dia vomanga ray dia zavatra ohatr'izany raha vokatry ny tany ihany fa natotony teo daholo mety nitondra borety kely mihitsy izy mety zavatra tena fanatitra misavovona fa zao raha lasana vavy malala Andriamanitra tsy ny zavatra misavovona ny ilainy fa zavatra mararary ianao azo tantoka mihitsy fa i Abela dia volazany tena Andriamanitra fa naka ny zanak'ondry zay tena matavy zay tsara indrindra tao tsy le klema tsy le misy klema tsy le malezolezo a tsy le zavatra efa tsy azona tombony fa le zavatra tena lehibe natolony a natao fanatitra n'Andriamanitra nidina ny afo tahaka tamin'ny andro ny Abrahama dia nidina le fankasitrahana fa i Abela dia nahazo fankasitrahana fa i Kaina tsy nahazo fankasitrahana gaga Kaina Andriamanitra vola be angereo zavatra nataoko ireo vokatry ny tany tena vola be angereo fa Andriamanitra tsy ny vola tsy ny valeur ny zavatra menao ny mena tsy ny hoe tombam-bidin'ireo zany tadiditsika tsara le vehivavy anankiray nanao fanatitra tao amin'ny tempoly dia Jesosy mipetraka teo amin'ny fanatazana fanatitra dia tonga daholo ny olona tonga daholo ny mpanankarena mitondra fanatitra fa zao ny zavatra nitranga samy nandeha sasany mitondra ny volany amin'le kitapom-bola reny dia trak latsaka do totona mihitsy vesatra mihitsy ny fitotona zany anatin'ny fanatazan-draka do fa iny misy vehivavy anankiray izay nisarika ny mason'i Jesosy dia nisy vehivavy anankiray tonga avy any nitondra farantsa kely nalatsaka tao anatin'le fanatitra eny mihitsy akitainday naneno ary io vehivavy io mety menatra mihitsy ndraytsika rehefa manao fanatitra amin'izao fotoana izao a raha ny Madagasikara ianao manao vola vy dia mety menatr'olona any ianao hoe mbola vola roapolo ny ataonao dia hen'ny olona maneno ka ohatr'izay mihitsy teny le vehivavy ity mbola naneno ny volany tsy nitotona
fananemian'ny olona mihitsy intelony totony farantsakely mety menatr'olona izy fa zao zahatra tenenin' jesosy ionona ame betsaka indrindra andriamanitra raha lasana vavy-malala dia tompon'ny arena tompony zao tontolo zao ny tany sy ny lanitra dia an'andriamanitra ny arena sy ny voninahitra dia eo atongotra andriamanitra tsy andriamanitra mihitsy zany no domontsika amina fahalebiazana fanatitra fa ny tena tian'andriamanitra dia mifanatitra zay mahakasika ny fanatitra le tena marary le fanatitra tena lehibe any am-ponao iny le mararirary iny manome anazy hitanao sy nandonan'i jesosy sy fanatitry ny mpanankarena atao amin'ny tempoly mety miteny ny mpanankarena jesosy 100 millions ange iny 100 millions de francs ange iny fanatitra nataoko iny ka izy jesosy tsy de mandona anazy zany satria fantatro fa ianao nge ka olona multimilliardaire inona moa zay 100 millions aminao fa io vehivavy io zay nananany rehetra no natolony teo voakasiky ny fanatitra andriamanitra nahazo fakasitrahany Abela tezitrikaina amin'ny sisa rehefa anao fanatitra ianao rehefa nolotra zavatra ao an'andriamanitra tsy resaka fanatitra resaka volontsika androany fa rehefa nolotra zavatra ao an'andriamanitra ianao dia zay mararirary anao amen antoka antsika hijery karazana tantaran'olona anankitelo ato amin'ny baiboly izay samy nanao fanatitra ny tena marina samy nanao voady hanao fanatitra ny fanatitra ny fahafahantsika manao fanatitra dia fomba anankiray ahafahantsika ihany koa ahafahantsika mikasika an'andriamanitra ahafahantsika mitady sitraka anatrehana an'andriamanitra ary mifanatitra ihany koa dia ahafahan'andriamanitra ihany koa mikasika amin'ny fiainanao amin'ny alana mifanatitra zay ataonao zany dia voadon'andriamanitra dia tonga koa izy mikasika anao araka zay fahalebiazany fonao nanaovananao an'iny fanatitra iny misy vehivavy anankiray nanao voady rehefa nanao voady io vehivavy io any amin'ny Samuela voalohany fantatritsika tsara zay tantara zay vehivavy anankiray atao hoe Ana tsy jeretsika ela be satria misy fotoantsika efa nijery an'izay tantara zay mino fa fantatrao tsara na ny tantarany Ana vadin'ny Peniela dia vehivavy tsy manana vadin'ny Penina azafady fa tsy Peniela azafady Ana vadin'ny Penina vehivavy anankiray momba tsy mety mananjanaka ary tena nahory azy mihitsy io nahory azy mihitsy zany io fa te hananjanaka tena ny olona mitaizany zanany mahiny feo mikikika ny olona manana noavy manana mpandimby sy ny sisa tsy fampitrao moa zay eritreritry ny olona fanirian'ny olona zay tsy manana zaza am'izao fotoana zao fa za manana anakefatra isorako an'andriamanitra fa any zao misy olona mieritreritra mihitsy sara mananjanaka zao mba zavatra teo te hitrotro zaza te ho faziny zaza amin'ny alina ho anay zany efa tena ho hitanao zany fa ananjanaka ianao io dia ho hitanao zany fa misy olona ny tena hoe tena te hananjanaka te hitaiza zaza sy ny sisa dia ohatra zany ary sady tena tsy nananjanaka naniry zaza no mbola voalatsalatsa koa satria nanana vady maromaro mantsy ty lehilahy Penina izay vadiny ity dia ny ravavy nananjanaka daholo dia nyoesoesony ny ravaviny izy satria izy tsy mba nananjanaka dia zao ny zavatra nitranga mino aho fa nandeha nitady dokotera professeur zay mahay mitsabo an-tanàny ty vehivavy inona ny atao mba azahoana zazakely minanany zao minanany chocolat minanany zao afanao ny tranonjaza sy ny sisa ataovy zao narahana daholo reny fa tsy nety nahazo zaza ty vehivavy ity mbola voalatsalatsa foana ty vehivavy ity nampinono ny vadiny izy hoe fa mova ozy izy amin'ny tenin'andriamanitra eo ozy izy azavady indrindra Elikana ny anaran'le lehilahy fa nampifamadiako fa Penina ny anaran'le lehilahy vaviny ozy izy Elikana mantsy anazy hoe fa inona ozy izy fa tsy tsara noho ny zanaka folo fa ozy izy te hampionona ny le vehivavy izy zany hoe zavy tsy tsara noho ny zanaka inona foana mampitomany anao amin'izany zaza zany zany ke tsara noho ny zanaka folo fa zaza ny tadiaviny ty vehivavy ty fa tsy vady efa nanany be dia be ny olona zay mitady zavatra hafa dia hampinonony olona amina zavatra hafa fa iny mihitsy ny bangy eo aminy dia iny mihitsy ny tediaviny dia tsisy afaka masolana iny afa tsy iny zavatra zay tediaviny iny androany zany teteny amintsika manao hoe misy tonga ny fotoana tena nitady ary efa avy nitady tany amin'ny toerana rehetrarehetra any ty vehivavy ity dia tonga tany amina toerana anankiray amin'izay izay tsy maintsy ahitana an'izay zavatra tediaviny zay dia tany amin'ny tempoly nandehanaka any amin'ny tempoly izy ary zany daholo moa ny olona rehetrarehetra raha lasina vavy malala ny olona rehetrarehetra raha lasina vavy malala dia zao hoe fivavahana
any amin'andriamanitra any ny antefan'ny olona farany nizaniza zany mandeha mitady zavatsoa nizaniza mikatsaka fifaliana nizaniza misy zavatra banga eo amin'ny fiainany raha tetiaviny am'izao tontolo zao zany mety ho hitany any fanyapahary ozy izy elikana hoe meko nazava ozy izy tsy efa masolo zanaka folo zao tontolo zao de afaka mamme atsika fa tsy zavatra le tena ilayntsika fa ny tena afaka mamme atsika le tena ilayntsika le tena ao am'le mety amitsika ao am'le tena mameny mibanga eo amin'ny fiainantsika raha lasana bamalala de andriamanitra rery any lasa am'izay lasa izy nahita ny lala tsara izy ka ny zorany de lalana makany am-piangonana lasa izy nakany am-piangonana ka ao amin'ny tepoly satria fantatry fa ao amin'io tepoly io raha lasana bamalala ao amin'io tepoly io ange le nitenenan'andriamanitra rehefa nanao ny tepoly solomona le niteny hoe ny masoko sy ny sofiko de hoeto amin'ity toerana ity de tany amin'ny tepoly nanteneny fahafahan'andriamanitra maheno azy de lasa izy nakany efa nivavaka izy de nanao fivavaka mahafinaritra be izy ary tiako renesinao tiako raisinao tahaka alainao tahaka zany fomba fivavaka ny olona izay tena tery amina valim-bavaka izany zao zavatra nitenenina ao amin'ny Samuela voalohany a toko voalohany ahitantsika zany tantara zany andiny 7 Ariana de nalahelo tamin'io fotoana io zany a ninana sy nisotro ny olona zany nanao fety ninana sy nisotro ny falifaly fa ity vehivavy ty a natsapa loatra izy hoe tena tsy mety amiko ny mifaly am'izao fotoana zao satria reto reto mifaly fa manana ny zavatra ilaina fa zaho na mifaly azy tsy ananako le zavatra ka tsy mety amiko ny mifaly tsy mety amiko ny metsara vela tsy mody mifaly nefa fantatry zao fa ory aty anatiko aty betabeke ny olona am'izao tontolo zao raha lasana bamalala mifaly fa tsy eo amin'ny toeran'ny olona tokony hifaly mifaly fa nefa misy zavatra banga eo amin'ny fiainany mifaly nefa misy zavatra mampitaitaina azy eo mifaly ny olona de mba mifaly mba ianao mba manao ohatry n'ity vehivavy ity vehivavy ity raha lasana bamalala tsy nety taminy zany zao nyteneny rehefa mbola tsy fotoana fifaliko aloha zao za tsy faly fa ho avy ny fotoana atongavany zavatra iriko de ho faly am'izay am'izay fotoana zay tena hifaly zay mampahery ny olona foana manao hoe raha ohatra zao misy fotoana lasa mandeha fety ny olona enao mbola anatina ady de anisany mbola adinao mampitombo ny adinao ndray hoe ny olona zay lasa mandeha fety saky koa ty tsy mba mandeha fety raha nadarato fa rehefa mbola tsy mandeha fety aloha ianao zay aloha mbola lalovanao de aza matahotra ianao alao ny olona aloha andeha fety fa avy fotoana mbola andehananao fety zao foana ny ampahirezina amintsika tsirairavy rehefa miandro valim-bavaka hoe nitsika mahita ny olona efa mipoaka ny valim-bavaka tahin'andriamanitra de hoy izy le raha anankiray zay hoe rehefa mbola voanjo aloha de hoano aloha ao avy ny fotoana tsy voanjo tsony eo fa pizza de hoano am'izay fifaliana fa za miezaka ianao mihinana pizza ny olona de anao mihinana pizza ataonao zay ahitana n'inona defa mafy aminao azy fa tsy mety aminao ny miaina ny zavatra zay mbola tokony anjaranao fa ity vehivavy ity de ohatry zany ny faly sy nisotro ny olona fa izy tsy nety lasa izy nakany amin'ny tepoly fakany amin'ny tepoly izy de fantatritsika ny tantara fa zao ny vavaka nataony andiny 7 Ariana de nalahery fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany de nitomany tena nivavaka izy zany tena nitalao izy zany tena niantso izy raha lasana bamalala satria fantany fa zay mangataka de omena zay mandodona de ho voaina ary teto tsy nandodona posy fa taka nangady mihitsy izy ohatra antsika le mangady lavaka lalina ahitana vatsoa ahitana volamena mangataka mandavaka lavaka lalina mba ahitana rano any ambany any de taky zany mihitsy noloarany mihitsy raha lasana bamalala tamin'ny alalany vavaka raha lasana bamalala loarany mihitsy ny tao apoly mba hibolorany vavaka am'izay nivavaka izy tafiditra tsara mihitsy izy azoko antoka fa tsy vavaka 10 minitra zany azoko antoka fa tsy vavaka 10 minitra zany fa tena nivavaka tena nifandray tamin'andriamanitra ary zao mivavaka mba niteneniny tao anatin'izany vavaka izany manao hoe Ariana de nanery fanahy indrindra ka nivavaka tamin'Jehovah sady nitomany de nitomany andiny faraka amby de nivoady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsisiko ny alely ny ankizy vavinao de atsiaro ary tsy anadino ny ankizy vavinao fa amin'ny azazalahy de amin'ny andro rehetra iainany ka tsy hokasiakareza ny lohany zay voady ngeza be zany raha lasana bamalala inona le voady de zao omena any Jehovah raha mahazo zazalahy zany izy zazalahy ty davina fa raha mahazo any zazalahy io izy de omeny any Jehovah amin'ny andro rehetra iainany izy tsy niteny takany hoe raha mahazo zazalahy de anaterako vokatry ny tany ianao taka amin'ny fanatrikaina
fantany fa tsy nakasitrahan'andriamanitra fanatitsikaina fa ny zavatra nakasitrahan'andriamanitra dia fanatitra be aina fa teto kosa tsy aina hoe ho vonony any zanany a fa ho atolotra ny Jehova amin'ny andro rehetra iainana ho atao lasa mpanompon'andriamanitra ora lasina-bavo-malala za te hanetana antsika hoe raha efa manan-janaka ianao dia ataovy ihany zany voady zany fa mahafinaritra be ny azo ao ireo zanako ireo raha misy faniriako zanako anakefatra fa raha misy faniriako dia zao rehetrarehetra hanompon'andriamanitra daholo tena ho lasa mpanompon'andriamanitra daholo reo amin'izany fotoana zany tena raha mbola tsy tonga Jesosy ka tratrantitsaka ho faty amin'izany fotoana zany dia maty ampiadanana amin'ny fotoana ahafantarako mihitsy hoe manompon'andriamanitra ireo zanako ireo satria zany milova tsara indrindra azoko menan'ireo ary zany ny lalana tsara indrindra tena tiako mba alehan'ireo dia ireo hanompon'andriamanitra amin'ny andro rehetra iainana fa dia vavy ity dia zany ny teneny hoe raha omenao zazalahy tokoa dia omeko anao izy amin'ny andro rehetra iainako halleloia inona zavatra nitranga raha lasina bavamalala tonga dia voakasika andriamanitra voakasika andriamanitra inge mitady olona omena azy amin'ny andro rehetra iainany mitady an'izany isan'andro isan'andro ange ataon'andriamanitra io lasina bavamalala amin'ny alalan'izao torite zao dia mitady anao any atokantrano any mety misy olona amin'ny alalan'izao Facebook zao mihaino an'izao torite zao any anaty bara mety any anatina filalaovany ratsy andry foko fantatrao fa ny andresanao an'ity torite ity dia andriamanitra mitady ny olona rehetra mitady olona ny amin'ny any amin'izao tontolo zao any mitady olona n'inona mba hanompo azy amin'ny andro rehetra iainany mba ho aterinao azy amin'ny andro rehetra iainany mitady andriamanitra ozy andriamanitra hoe be ny vokatra fa vitsy ny mpiasa dia mitady anao andriamanitra efa niantso izy fa mbola te hiantso anao dia zao mitady hitady azy ataon'andriamanitra maika efa misy olona tonga dia anatitra raha lasina bavamalala hoe anja misy olona efa ho atokana atsitrapo omenan'andriamanitra normal be andriamanitra tonga dia voakasika tsy ela heritaona taorinan'io ihany dia zao ny zavatra nitranga nahazo zaza ity vehivavy ity ary dia nitanterahany tokoa ny azy a zao zavatra nataony any amin'ny andininy valo amby roapolo tompoko raha velona koa ny hainao izy izy ihany za le vehivavy nitsangana teto aninao ka nivavaka tamin'i Jehova ny azahoako ity zazalahy ity izay nivavahako dia nomeny Jehova izay nangatahako taminy koa atolotra any Jehova kosa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehova izy halleloia natolotra ho an'i Jehova halleloia vita ny voadiny nefainy ny voadiny satria tanteraka ny fanirindry nanonona voady izy tamin'ny voan'ny tsy nahazo fa rehefa azo ny teny tanterahany za androany teteny aminao misy zavatra sarotra mihitsy angatahanao aminy misy zavatra sarotra tokony ho tonga mihitsy amin'ny fiainanao tianao ho tonga amin'ny fiainanao tsy mety tonga zany fa za teteny aminao androany sao dia mba fotoana androany voadinao taka nataonao tamin'ity vavy ity hoe Jesosy a misy olona ange amin'izao fotoana zao tena nataony tezainy fanafody andro aman'alina mandra-pahafatiny fa za teteny aminao androany fa raha io vehivavy io ianao marary mihina-panafody tezainy fanafody mandra-pahafaty io a no miteny hoe andriamanitra amin'ny andro rehetra iainako atolotra anao ty tenako ity raha sitranonao amin'izao a tonga dia meko anao teneko anao fa tena tsy ataon'andriamanitra tezainy fanafody zany ntsony ianao sainga ianao miteny hoe Jesosy a ny androko sisa rehetra raha sitraneto a dia atolotra anao amin'ny andro rehetra iainako fa za tena te hampahery anao androany fa zazalahy no menany olona momba ka ona tsy men'andriamanitra anao fahasalamana raha lasina bavamalala ianao tsy mety manam-bola io boka ny trosa sahianao manao voady hoe andriamanitra raha tena tahinao amin'izao a menao ahy io zazalahy am-bola io ahafahanao ahy mikitrosa io dia omeko anao amin'ny andro rehetra iainako firifiry ny olona amin'izao fotoana zao tsy samy kitika na dia farany kely indrindra amin'ny fitahian'andriamanitra eo aminy azy fa be dia be ko misy koa olona any tena samy manatotona ny arenany rehetra man'andriamanitra satria tsy nisy ke teo aloha nefa nisy za teteny aminao androany sao dia mahafotoana androany anao vavaka mahakasika an'andriamanitra ohatr'izany fa ty misy lehilahy anankiray any ampitsara toko faha 1 andininy faha 3 nisy lehilahy anankiray atao hoe Jefta izy ty ihany koa dia mahafantatra tsara ny atao hoe fanatitra mahafantatra tsara ny atao hoe fikasiana an'andriamanitra mahafantatra tsara ny atao hoe voady fantany tsara ny zavatra nataony zany ana zany fa zany ana zany dia vehivavy tsy tokony ho voasoratra anatin'ny olona mananjanaka ntsony fa momba tsisy azo atao
fa momba tsy hananjanaka tsony manangajanaka azony atao fa na mananjanaka tsy tokony ho azo atao fa tao anatin'ny voady zay nataony raha lasana bavamalala mbola natonga ny zazakely teo atrotrony fa tia nisy lehilahy anankiray ihany koa natsapy izy hoe raha hiatrika zavatra mafy Andriamanitra voady any ny afahako mivoaka amin'izao de teto tia lehilahy tia jefitany anarany hiady amin'ny taranaky ny amona hiady amin'ny taranaky amona hiady amin'ny amonita izy zany fantatsika tsara ny amonita fa foko mahery de mahery koa tao amin'ny baiboly tao taka ny amalekita taka ny midianina sy ny sisa de mahery ary tena tsy ady kelikely zany fa ady tena mifandanja tsara ady tena afaka eritretana mihitsy hoe possible tsika resy androany possible tsika maresy ary ny fahitako an'io azy na natahotra kokoa jefta hoe ho resy zao ny zavatra mba nataony akitsika ten'Andriamanitra ao mpitsara raika amby folo ny telopolo ary jefta ny voady tamin'ny Jehova ka nanao hoe tonga koa zany izy de ny voady taka amin'ny ana satria ny fivoadinao amin'Andriamanitra ny lasina bavamalala ary ianao koa rehefa mivoady de ataovy zavatra hitanao mihitsy hoe taka an'le mendrika an'le voady fa tsy hoe manao voady na zavatra kely tsy andonan'Andriamanitra mihitsy ianao ny niana zao tsy niteny izy hoe raha mahazo sasalamy zao fotoana zao de anatitra koa anankiray mifaty taoko fanatitra tsy de mandony zany fa nadonan'Andriamanitra izazy io mihitsy omeko anao Andriamanitra nompo azy amin'ny andro rehetra iainany fody ohatrany tsy teo Andriamanitra tonga de hoe izy ilanao voady teo iana ry anjely androany tonga de ataovy andana teo de karakarao aloha ny trano zazany halleloia andana am'izay vonony amin'ny manontolo fa ho asiana zaza ao akibonao eritona pilina tsangana izy nitrotro zaza fa ijefitako hiady amin'ny amonita ary tena mafy tamin'io ady io ady tena possible afaka andraraka anazy teo amin'ny fiainany nefa jefta efa mba natsony ny olona mihitsy eo mpitaritafika pitarika n'io ady io raha misy zany tokony hibata voninahitra de izy fa raha misy koa tokony ho afabaraka raha resy hoe de izy koa no mifambaraka mafy taminy zany zao zavatra nataony ary ny voady tamin'i Jehova izy ka nanao hoe raha atolotra eo an-tanako tokoa ny taranaky ny amona taranaky amona de ho an'i Jehova zay mivoaka mivaravaran'ny tranoko itsena rehefa miverina soma tsara avy amin'ny taranaky amona ary ateriko fanatitra hodorany zany teto zany de nanao karazana ohatrany hoe tsatotsatoka koa i jefta izy ndray tsy niteny hoe atolotra anao Andriamanitra ny zanako na ny vadiko na anompanao amin'ny andro rehetra tsy zany fa izy niteny hoe mba mitsabotsabotra toy zany izy hoe zay mivoaka rehetra ny tranoko Andriamanitra nasakary zany nivoaka teo de natolony ho an'i Jehova atao fanatitra na koa zany nivoaka teo niza na ny rafozy zany nivoaka teo niza zay mivoaka ny tranony voalohany de ho toeriny an' Jehova raha maharesy ny amonita izy Andriamanitra ho tsy ela rehefa tsy ela Andriamanitra rehefa anaovantsika voady zany ianao zao ianao io olana be ohatry ny tendrombohitra anao io nge anao voady fotsiny androany anao voady fotsiny io androany io olana be anao ohatry ny tendrombohitra io vadinao tsy mety mody itsony anao voady fotsiny io androany voady fotsiny mivavay anao aorinan'izao toriteny zao de teny hoe Andriamanitra raha tokoa ka iny mbola miveriny ny vadiko iny de mifidiany ianao zavatra fanatitsy abela zavatra mararirary ianao atao fa aza manao zavatra ohatra ny kainy ianao fa ho hitanao fa tena hoen'Andriamanitra zany manaova voady sa io manao voady nefa koa aza mivoady raha tsy atateraka zay vady manana fahazarana tena mivoady rehefa misy zavatra dikana tiany ao atao de zao voady ny ataonay voalohany Andriamanitra raha ohatra ka tonga koa ny fotoana ka ho ataonao an'izao io de zao ny zavatra ho ataonay de taterahanay ary zay de sa manao voady dingana ambonimbony foana miezaka foana ianao mikasika amin'ny fonana inona ny zavatra mahafinaritra inona ny zavatra tonga an'Andriamanitra hiasa haingana amin'izany zavatra rehetrarehetra zany fa tena teneniko anao fa teto i jefta de nametraka mihitsy Andriamanitra zay rehetra mivoaka ny tranoko rehefa avy miady zay tonga hitsena de meko anao tsy akifidy io eny ary ozy Andriamanitra de nandeha jefta nakany amin'ny taranaka amona hiady taminy ary natolotra Jehova teo an-tanany reo ka satria Andriamanitra efa voadona ny voady ka satria Andriamanitra efa voakasiky ny voady raha lasana bavamalala de zao nampandresen'Andriamanitra izy tsy olana amin'Andriamanitra mihitsy ny mampandresy tsy problème an'Andriamanitra mampandresy anao inona fotsiny ny adinao fa ahoreny fotsiny koa ny voadinao fa za tena teteny aminao fa tsy ianao rery mbola vo ny voady teo amin'Andriamanitra ka nivoaka mpandresy zany fa zay rehetra nanana ny voady nakasika an'Andriamanitra teo ka nanatanteraka an'izany Andriamanitra ny aloha lalana nampandresen'Andriamanitra jefta
izay fahavalo tsy tonga de voasoratra ho resy fa tena fahavalo matanjaka reo fa zao ny tenin'andriamanitra diny faharoa am'teboly de nandeha Jefta ka nakany amin'ny tanàna Akamona iady aminy ary tena tolo Jehova teo an-tanany izy de namely azy hatrany ary oeraka hatrany akaiky ny minita sy hatrany Abelakeramima de tanàna 20 ka debe maty de resy teo anatrehany zanak'Israely ny tanàna Akamona fandresena ny ezinezina raha lasina mpamalala satria eto misy voady miezinezina ihany koa hoe ataoko zavatra ohatr'izao Andriamanitra tonga de meko anao zay rehetra zay mivoaka eo itsena de meko anao fa zao ny zavatra tsy nampoziny andiny efatra amby telopolo ary Jefta tonga tao Mizpa ho any an-tranony ary indro nivoaka ny zanany vavy mitondra mponga tapaka sy mpandihy itsena azy ary vavy tokana io fa tsy nanana zanaka lahy na zanaka vavy afa-tsy io izy amin'ny lafiny ray zany tena niteny Jefta hoe lozy ty ko rehefa nahita azy Jefta de nandritra ny fitafiny ka nanao hoe indrisy ry zanako vavy efa nampitanondrika indrindra anao ny am'izao ianao zao tonga mampidi-doza tamiko fa za efa nilobava tamin'i Jehova ka tsy azoko afody itsony teto zany Jefta tsy afaka andatsony izy satria fantany koa Andriamanitra fa ny zavatra mampalahelo teto de zao tsy nataony tamin'ny fonitsony le izy tena naneniny izy hoe takizay tsy ny voady firifiry amin'ny olona moa manao zany hoe za Andriamanitra misy marché amina miliara fa raha mipoky ty Andriamanitra de anao an'izao zavatra zao aho anao fa amin'ny fotoana mipoka le izy sady faly izy manzao izy ny tonga de malahelo hoe tena tsy maintsy ame an'le izy zany ny fandresena efa azony Jefta tokony ifaliny ny fandresena zay nomeny fa Andriamanitra ko nefa te hifaly amin'ny fandresenao e Andriamanitra ko nefa te hifaly andray ny voadinao e fa ny olona de zay foana problème rehefa azo le zavatra eo vao tena manenina ozy Jefta takizay tsy ny voady mety afaka te mihitsy ary Jefta hoe tena takizay tena hoe takizay iny koa ady efa tokony ho azo ihany mety afaka teny za mihitsy Jefta lasa maivana tamin'le ady zay natrehany hoe ady efa tokony ho rezy maninona koa ry no voady ohatr'izany nandritra ny fitafiny izy indrisy vadika indrisy le izy nefa ny olona ry nangataka zazalahy mahafantatrao ihana le vehivavy le nanatra le zazalahy teo le Samuel mahafantatrao moa fa talohany nanaterana azy izy de mbola namony vatotromba-lahy ndraiky izy hitanao raha lasina vavy malala mbola nanomana mbola nanao fanatitra vatotromba-lahy zany hoe talohany io zavatra io talohany nanaterana le tena zazalahy le tena Samuel mbola nanao fanatitra izy zany hoe nytiako atogavana zany de zao nanatanteraka ny vadiny tena tamin'ny fifaliana mihitsy izy nanateraka ny vadiny tena tamin'ny fifaliana tsisy fanenenana fa tena hoe tena tsy andriny raha teo zay anaterana ny Samuel ny andrasany moty aloha ny zaza vao nateriny fa raha ny sitrapony ihany ateriny teno eo satria naniny satria nitahiny Jehova izy satria nitateran'Andriamanitra amin'ny teniny de mba nanatanteraka koa izy ny teniny za de teny aminao androandro raha tena atao tafavoaka amin'ny olana io anao raha tena hitanao hoe tsy hoe mafy aminao ny mivoaka amin'ny de manao vavady amin'Andriamanitra fa rehefa taon'Andriamanitra tafavoaka kosa ianao de tanteraha tandrema ianao mandritra ny fitafinao ka hitena hoe indrisy takizay tsy ny voady fa io voady io ihany koa ny afaka tafavoaka anao amin'ny oadinao io de teto moa de tsy maintsy namme ihany i Jefta namme ihany zanany le izy moa zany eto mariana amintsika tsara fa Andriamanitra de tsy mitady zaza latsa-dra zany ny devoly no manao zany ataovy sorona ny devoly zao de maka mihitsy ataovy sorona amiko ny zanaka ao de ataovy mpanan-karena ianao ataovy sorona amiko fa Andriamanitra tsy zay le sorona eto oka zava Andriamanitra efa nanao an Jesosy sorona ny zanany tena zanany Jesosy de tena fony mihitsy natao sorona eo ambony azo fijaliana mba ho fantatsika tena nataon'Andriamanitra Jesosy ihany nataony sorona fa tsy mila ny zanakitsika izy alatsa-dra fa eto zany raha lasina vavy malala de tian'Andriamanitra ny zanak' Jefta mba ho atolony any Jehova ihany koa taka nanolorany anany Jehova nompo azy amin'ny andro rehetra iainany fa tena nandritra ny fitafiny mihitsy ny rahalahy hoe takizay tsy ny voady nefa talohan'ny ady taiza hoaiza moa raha lasina vavy malala taiza hoaiza moa zany fitiavana te andresy taiza hoaiza moa firetan'izany fitiavana te andresy tao anatin'izany Jefta zany raha lasina vavy malala fa saingy efa azo ny fandresena tonga eo amin'ny fotoana nataterahana azy de nandritra ny fitafiny za ty teny aminao androandro aza manao an'izay tsika
andaontsika tena hijoro atoky andaontsika tena hijoro atoky fa ianao nge ny tena marina ndre ntsika tsy manatsafidy raha lasana bavimalala ndraindraiky tsika raha lasana bavimalala mety hoe zany za tsy voady zany de eo koa aloha ianao zany ianangera tsy nyvoady de teo koa ny antitra zany izy fa mety izy sarano mitovy zany antitra be sy folo taona izy vonaonao voady teo koa izy vao miteraka fa misy fotoana tsy ananatsika safidy fa za zany te teny aminao misy fotoana raha lasana bavimalala manolona olana anankiray tsy afaka tena tsy resiko tsy afaka teo anoloana io a raha tsy tamin'ny alalan'ny voady andriamanitra raha ataonao mandresy amin'io ady io a de tena zaozao no ataoko anao misy fotoana tonga am'izay toeran'zay ka za te hitery fa mety tonga aminao zany androany ianao io efa mambolana io miatrika ny olana tsy mety mva io manokany ianao androany teny mangata amin'andriamanitra hoe tompo inona ny voady tokony ataoko androany mangata amin'ny fanamasina ianao androany fa misy voady tian'andriamanitra ivokany aminao mba hanosika an'andriamanitra hitahanao ndray am'ty androany ity misy lehilahy anankiray nge nresantsika tamin'ny voalohany teo hoe abrahama i abrahama nge raha lasana bavimalala i abrahama ndray tsy ny voady i abrahama ndray tsy ny voady hoe andriamanitro raha ataonao mahazo zazalahy tokoa de meko anao izy amin'ny andro rehetra tsy nanao an'izany abrahama fa i abrahama ndray a zao ny zavatra mitranga i abrahama ndray zao ny zavatra mitranga azany amin'ny genesis toko faharoa amby roapolo any amin'ny genesis toko faharoa amby roapolo a de nangataka moa i abrahama zany nangataka abrahama satria fatantsika ataon'ny fanatitra zay nataony amin'ny genesis toko fadimy amby folo de teny andriamanitra taranaka efa nomeko ty tany ty hatrany amin'ny onny Egypta ka hatrany amin'ny ony lehibe de ny ony Eufrate sy ny sisa de tsodrany tena tsy nisy ohatr' zany saika tsy nampino nazahony abrahama zaza ary efa tsy nampino olona etra mivadiny de nome Sara satria sarana le atao hiteraka raha efa tsy mihitsy hoe zany ve de mba marina fa za de teny aminao androany fa tsy tokony ime ianao aza me anao rehefa mare teny fikasananao ianao no ataoko lehibe indrindra de aza me anao fa tena in'andriamanitra mantanteraka an'izany za hitona fifoazam-panahy maneran-tany de aza me anao na de ianao le mbola tsinitsininy ary fa raha tsy me anao fa ho tanteraka aminao zany andriamanitra tsy tonga eto mba hampimememe olona fotsiny raha lasana bavimalala fa andriamanitra rehefa miteniteny fikasana de te hanatanteraka an'iny andriamanitra de teto ndray abrahama nisy zavatra fanohatra ndray tamin'ny retole zany nanao voady mba azahoana zaza fa abrahama ndray nahazo zaza fa rehefa nahazo an'le zaza izy izay mafy taminy nahazo azy de mbola mitady zavatra ndray andriamanitra any amin'ny genesis toko faharoa amby roapolo misy an'izay teny tantara zay nizan'andriamanitra toetra ny abrahama zao ny zavatra nitranga natson'andriamanitra abrahama re abrahama de hoy izy intya eto ny zanakao lahy tokanao zay tianao de isakaka makanesa any amin'ny tany moria ary atero any izy ho fanatitrodorana amin'ny tendrombohitra anankiray zay olazaiko anao zany hoe dana makanesa izy any amin'ny tany moria any amin'ny roa kely moa misy an'le hoe dikan'le moria asehon'i Jehova zany hoe makanesany amin'ny tany zay asehon'i Jehova ianao makanesany amin'ny tany zay anapitrahany Jehova anao zavatra asehon'andriamanitra anao zany eo fa mandehana any de atero fanatitrodorana amin'ny tendrombohitra zay lazaiko anao io zanakao io teto ndray zany a tena fizany toetra mihitsy tena te mihitsy andriamanitra io atao fanatitrodora tsy hoe hanompo azy amin'ny androny rehetra fa raha tsy zany de fa natosika abrahama ohatrany tsy teo fa ozy andriamanitra ho atao io zanakao io zany ho atao fanatitra hodorana le zaza zay tsy nisy teo aminao hatramin'izay ilay zaza zay tsy nisy teo aminao hatramin'izay ilay zaza zay tsy nanana zany hoe le zaza zay tsy nanana ny abrahama io mihitsy raha lasana bavimalala io ny nakatahan'andriamanitra atao fanatitra hodorana zany tena ovonona mihitsy zany tsy mory zany raha lasana bavimalala ianao zany efa mitady hatramin'izay de mba tonga ihany le zaza de mbola ho alaina ihany koa fa zao ny tonga de tanatin'ny sainy abrahama tsy nanana nge za hatramin'izay andriamanitra nge ny nanome anahany io e ka raha ho alainy amiko moa io inona moa ny azoko atao am'izany hatramin'izay nge za tsy nanana e io ny nampanana anahy raha ho alainy io fantary fa mbola izy ndray zany mbola n'olo an'io raha mbola tiany anana zany ny toe-pola lasana bavimalala zany hoe abrahama teto de tena nanao nieritreritra tahaka ny Paoly mihitsy hoe ho ataoko taimborako zao rehetrarehetra zao Paoly raha lasana bavimalala zay zavatra ty tany ty de nataon'ny Paoly tahaka ny taimboraka tsy nitazona nininona zany izy vola ve tsy nararim-bola zany Paoly voninahitra ve tsy nirarahany zany Paoly misy olona nge tsy azo kitihana mihitsy re zavatra eny aminy fa Paoly tsy ohatr' zany fa i abrahama koa raha lasana bavimalala de zao ny tao anatin'ny sainy tsy nanana tany amin'ny depart tsy nanana nininona ny nomenany zao
ka raha andriamanitra le namiany mbola miteny hoe meo ndray tsy niady hevitra izy tsy mory zany a mafy zany a fa zao natoky an'andriamanitra i abrahama dia voalaza ny tenin'andriamanitra fa anisan'ny lehilahy nanam-pinoana indrindra tao anatin'ny baiboly ary tsy tonga tamin'izany toerana zany ko izy raha tsy tandalo ny zavatra io io ke anisan'ny mbola nampitombo zany teny zany hoe anisan'ny lehilahy manam-pinoana indrindra i abrahama lalasana bavy-malala dia tena nateriny fa zao ny zavatra mahafinaritra be etoko ampahirezana anao androany ianao zany aza kivy mihitsy ianao e za te ampairana mihitsy hoe aza kivy mihitsy ianao a aza mba kivy zany mihitsy ianao a aza mba kivy mihitsy ianao manatitra voady an'andriamanitra raha andriamanitra misy zavatra tiany asehoana anao raha misy zavatra tian'andriamanitra tanterahanao dia aza matahotra ny amin'iny ianao fa fantatr'andriamanitra ny zavatra angatahany dia zao ny zavatra antranga to dia nandeha fotsiny abrahama fomaraina mihitsy izy hitanao andiny fatelo ny fomaraina koa abrahama zany hoe tena nasehony abrahama mihitsy andriamanitra na hatraiza vonina inona ny tetavinao amiko inona ny ilainao amiko fa ifoazako maraina mihitsy zany raha tsika zany mbola any amin'ny apremidiany mihitsy tsika vao mifo niomakomana dia miteny ndray tsika aloha raha pitso papariva ny andro fa i abrahama tsy maika hanatanteraka ny sitrapon'andriamanitra nifoazany maraina mihitsy ny hanatanterahany sitrapon'andriamanitra raha lasina babalala zany ny olony finoany zany ozy andriamanitra atero fa tsy andro zay amarainany andro naterany an'indry nefa zanany tiny ange io e tsy manana afa-tsio ange izy e fa zao raha lasina babalala ozy ny tenin'andriamanitra hoe zay miaro ny ainy no ny amiko dia anana be dia be fa zay tsy mahafoy ny ainy dia tsy ahavijanona tsy anana amin'izany ozy jesosy zany ianao zany raha mahafoy ianao raha mahafo an'andriamanitra za matahotra an'andriamanitra sisa atao vitan'andriamanitra ny toe-ponao fa mahafoy ianao anazy dia zao ny zavatra nitrangana rasana bamalala fo maraina izy zay netiny amin'izay zao ny zavatra mba fantaniany isaka ozy isaka ny amandiny fafitoany isaka ny teny tamin'ny abrahama rainy nanao hoe rikako eo ity anaka ozy abrahama ary hoy izy indrety ny afo sy ny kitay fa iza kosa ny indra atao fanahitro dora marina ny fantaniany isaka raha eo ory abrahama dada fa tsy andehanao fanatitra ve ny ale atsika ato eny anaka ka ty zao ny kitay tia ny afo fa aiza dada le fanatitra nefany a abrahama dia efa mamaly ao anatiny ao anaka ianao ny fanatitra fa zao ny tenen'ny abrahama mahafinaritra ty teny ty teny ananako souvenir mihitsy mazy ty teny ty manao hoe oy abrahama nanao hoe hoy abrahama anaka andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niarana andeha izy mianaka marina tokoa zany andriamanitra ke efa nahita an'le fanatitra isaka tsy nafantatra an'izany satria tsy isaka ny resahan'andriamanitra fa i abrahama no nyresahan'andriamanitra dia fantatry abrahama fa andriamanitra mahafantatra zay ho atao fanatitra tetika raha lasina bamalala i abrahama tsy mafantatra zavatra itrangy fa ny zavatra fantany dia zao ataoko ny sitrapon'andriamanitra inona ny ilain'andriamanitra ho ataoko zany dia lasa izy andriamanitra mahalala anaka ozy izy dia lasa nandeha izy nitaterahany hatramin'ny farany mihitsy hatramin'ny talohany farany ny tena marina ary efa tonga teo amin'ny tany zay efa nilazain'andriamanitra tamin'izy dia nanorin'arytala teo abrahama ka nandahatra ny kitay nalahatra ny kitay betainy amin'izay isaka azoko atsaina mihitsy fa tena gaga isaka avy nofa misangisangy fa ohatra ny teny abrahama hoe tsy misangisangy anaka za miaraka amin'andriamanitra io tsy misangisangy za miaraka amin'andriamanitra io tena mandeha za manompo an'andriamanitra io tena manompo no fatorany isaka koa mety tsy nanohatra fa natokany rainy izy hoe misy antony ty dadako ty manao an'izao tsy fantatra isaka koa rany hoe tena ho atao ve ty zavatra ty fa i abrahama mafantatra fa tena ho atao io i abrahama dia vonina ny amoyany isaka ataka ny miteny mihitsy abrahama tety manao hoe efa manonitra sisy misy fotoana ngera lasana bamalala tsika efa manonitra ao an'andriamanitra tena hoe tsy mahatsapa an'izany ndraindray ny olona mieritreritra ny oneran'andriamanitra foany mba manao zavatra kely ianao an'andriamanitra manompo an'andriamanitra manao alobavaka manao fifadikanina dia mieritreritra anao fa hanonitra foana andriamanitra orinan'iny tsara manam-pinoana ny fifandraisanao amin'andriamanitra dia azahoanao vokany fa za koa teteny aminao asa zay zavatra rehetra ataonao mandeha mamanga marany amin'ny hopitaly zao anao androany ohatra dia efa mieritreritra anao raha pitsy hoe tena isy fitahina ao aorinan'izay fa i abrahama tsy dia zay loatra fa abrahama tena marina efa manonitra zay azo izy bazonao tsena hoe zany abrahama efa miteny hoe za efa nahazo ny zavatra rehetra
fa manombotra sisa am'izao fotoana zao manomboka androany ianao rehefa andeha hanao asan'andriamanitra anao zavatra ho an'i jesosy ianao dia zao ataovy an-tsaina manombotra androany hoe manombotra nefa azoko androany aza mitady foana ianao inona nitakalo ny zao rapitso fa tena hoe onerako lefa natao tamiko maly zany ny ataony abrahama lasa izy nandeha manombotra izy efa an'andriamanitra daholo rehefa nomen'andriamanitra ny zavatra rehetra ozy izy manombotra azy izy tonga dia nataony fatorany isaka nametraka azy teo ambonin'ny alitara izy teo ambonin'ny kitay ary abrahama naniditra ny tanany hitanao olona tena tsy ny salasala ary olona tsy vonina ny janona fa tsy maintsy anao sitrapon'andriamanitra tamin'ny farany izany havitany zahatra fa i abrahama navitany zany lehibe loatra mantsy raha lasana bavamalala ny zavatra nasehon'andriamanitra tamin'ny abrahama nasehon'andriamanitra tamin'ny abrahama raha lasana bavamalala tsy mitovy amin'ny nataon'andriamanitra tamin'ny kaina tsy mitovy tsy fifandraisany normalna be kaina la tsy mahafoy afa-tsy ny vokatry ny tany dia ny abetsy amin'ny eritreretiny fahitiavan'andriamanitra azy fa raha lasana bavamalala i abrahama dia natsapa fananaovan'andriamanitra zavatra mihoatra ny olona rehetrarehetra toy izy abrahama ty tsy za tsy kaina za i abrahama zay nataon'andriamanitra tamin'ireny olona sasareny tsy fantatro fa nataony tamiko fantatro fa ngeza sy lehibe fantatro zay inoko izy abrahama ataoko ny sitrapony alleloia zany ny olona atao hoe mino na injiny mihitsy ny tany andeha hamono any isaka satria ten'andriamanitra hoe atao fanatitra hodorana fa teoneo dia zao ny zavatra nitranga amin'ny andiny fa 17 ry abrahama haro kosa izy nandray aliantsy zany dia andeha hanizitra ny tany oatra hoe izy tonga dia isy ny antso ry abrahama ity aho izy izy aza manizitra mitananao amin'ny zazalahy alleloia aza manizitra mitananao amin'ny zanakao tianao io fa anao io efa nomenanao io aza vonoana io fa andriamanitra androandry nahita ny tao am-ponao zao tenenle ten'andriamanitra aza maniditra mitananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy koa ianao fa hitako zao fa matahotra an'andriamanitra anao ka tsy narovanao ny tamiko ny zanakao dia nylahatokanao tsy narovany abrahama zany raha lasana bavamalala satria naninona satria natahotra an'andriamanitra izy satria nino an'andriamanitra izy satria nakatoa an'andriamanitra izy satria namaly fitita amin'andriamanitra izy fo izy ny anjela hitako zao ankehitriny hita an'andriamanitra koa ankehitriny ny tao am-ponao andriamanitra ny zahatoetra fotsiny teto fa ny olona koa raha lasana bavamalala tsy nafantatry zany abrahama hoe fizahatoetra ity fa tena izy raha fatarina ny olona dao hoe fizahatoetra io misy olona afaka hiakatra eny ambony azo fijaliana mihitsy amin'izao fotoana zao vonoana raha ampafatarina anao daholo hoe fizahatoetra izy any tsy afoy daholo ny olona fa de tsy nisy nafantatra hoe fizahatoetra raha tsy efa nanizitra amin'ny tanany abrahama tsy niteneniny anjely hoe fizahatoetra io zay vao voavaky le tery ambony ny soramandry vatsy hoe ninizandriamanitra toetra fa io efa après an'le izy vao nisoratana hoe fizahatoetra indry abrahama fa tena izy netomboany io ary abrahama nanao zavatra tena izy ary tsy voninandritra ny fitafiny mihitsy hoe indrisy ry isaka indrisy fa dia tsy maintsy atoloko ianao androany inona tsy ombony azoko atao maofinoko ianao hoe fa tena natoky izy hoe andriamanitra zay ny tetavinao omeko anao zany satria maninona inona moa andriamanitra ny tsy efa nomenao aho izy abrahama ngamo nisy nangatahako daholo i abrahama ngira lasana bavamalala tsy mifady mba isehon'andriamanitra tamin'ny anaovan'andriamanitra fanekeny fa nofidian'andriamanitra fotsiny tsotro zao izy nofidina fotsiny na dia zay aza ngira lasana bavamalala tsy tena tsy tatsiadiny abrahama eritretinao fotsiny anao io zany tonga dia fidina fotsiny anao asiana soa tsy sininina tsy hoe mifamaninina sy hoe mifamaninina tsy satria ianao maninona fa fidina fotsiny tsotro zao ianao ohatra ny ianao zay voafidy tsika e voafidy tsika e voafidy takany abrahama raha lasana bavamalala fa maninona ianao no fidin'andriamanitra ho tahina tsitsinina ianao tsy toko mendrika an'izany koa ianao fa no fidina ianao hitan'andriamanitra ny tempony abrahama ary zao ny zavatra nafinaritra dia zao rehefa tsy nanometsony izy ny fanatitra dia tsy maintsy atao ataovy amainina andriamanitra koa efa niandry tamin'ny fotoana io fa tsy maintsy isy fanatitra hiakatra eo tsy maintsy anatitra fotsiny fanatitra abrahama na inona tsy maintsy anatitra fanatitra mahafinaritra ngira lasana bavamalala fa abrahama nge tahaka ny sakaiza nge resahan'andriamanitra amin'ny abrahama zany mahafinaritra an'andriamanitra nge zany mandray fanatitra ataony abrahama zany dia tena tsy navelan'ny nody fotsiny izy ozy ry abrahama anao fanatitra any ianao androany mila zavatra avy any aminao fa zao ozy izy isaka hoe ry kaiky
ireto ny kitay tiany afaizany fanatitra toy izy Abrahama Jehova no ahita fa Jehova tokoa tena mahita ny fanatitra zay ho atao androany fa tsy saka fa zany zavatra nitranga ary hitako zao fa matahotra n'Andriamanitra no andininy fa telo amby folo ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondry lahy teo ivoany voasaringotry ny kirihitra ala ny tandrony ary lasy Abrahama dia naka le ondry lahy ka nanisitra ny tanany nanatitra azy ho fanatitra odorana ho solon'ny zanany halleloia zao raha lasana bava-malala manana fotsiny ao tempo ataoko ty Andriamanitra misy amintsika angena lasana bava-malala mety misy olona efa tena tsy manana ninino tena tsy manana zavatra afaka iangany fa voady sisa ny entiny zana Andriamanitra mandeha iranao ahoana no afahako mandeha tsy manana nininona eo ampelantanako fa andeha fotsiny na ho maty na ho velona na ho inona te andeha Andriamanitra misy olona zao am'izao fotoana zay fa mivonona mihitsy ianao fanatitra ny amin'ny manontolo misy olona mety afaka miteny mihitsy tsy nitsanakinina na tsy na andeha tongotra ary tsy manana trano elofana fa ataoko ny asan'Andriamanitra misy olona nge am'izao fotoana zao miazakazaka am'izany zavatra zany mety misy olona miteny mihitsy za tsy mitotany fiainako zany tsony fa ataoko fotsiny asan'Andriamanitra tsy maintsy vitako aloha za mahantra any fa ny asan'Andriamanitra tsy avelako ahantra fa za te teny aminao androany misy olona mety afony ainy any am'izao fotoana zao vonona fa tsy ny ainao ny alain'Andriamanitra fa ho asian'Andriamanitra ondry lahy eo voasaringotry ny kirihatra fa ianao dia tsy maintsy manao fanatitra androany ny zavatra eo aminao Andriamanitra ho tsy ohatr' zany fizany toetra zany fa Andriamanitra lasina bava-malala Jesosy efa ampianana be dia be ange ny olona misalasala na lasina bava-malala misalasala sy matahotra ny angatan'Andriamanitra zavatra ngeza nefa mivonona angataka zavatra ngeza koa amin'Andriamanitra ny fanatitra kely ny voady kely tsy azahoana zavatra ngeza fa manova voady be sy fanatitra be ianao raha te hitivitra zavatra ambony raha te hitivitra zavatra ngeza dia mba sahiko koa mandolona an'Andriamanitra amin'ny zavatra ngeza fa Abrahama nanao teto fantatritsika fanatitra tsy problème an'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa niara teo Abrahama dia zao ny zavatra nataony any anara zany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehova Jire raha jerentsika ny amin'ny mantsoramany dia manao hoe Jehova no ahita manana fotsiny anao fahavononana fa Jehova no ahita manana fotsiny anao toe-povonina fa Jehova no ahita ny fanatitra izay ho atao mino hafa aoriana ty androany ty indray tsika misy olona antefany ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia zany olona zany amin'izao fotoana izao efa antonany marina mety volana maro tena ampahorinina olana tsy mety tafavoaka amina zavatra misy tsy arabaky teny mihitsy olona androany tahaka ny ana ao amin'ny mamany Samuela izay mitady zaza kely tsy mety mahazo zanaka fa zany dia teny aminao androany voady atao voady indray atao dia ho hitanao andrano zany hoe mivoady amin'Andriamanitra zany dia mivonona ianao anatanteraka fa Andriamanitra koa mahitana ny amponao fa Andriamanitra tsy azontsika fitahana tsy olombelona Andriamanitra ka azo fitahana fa manaovy ianao androany voady dia teny hoe tompo tena vonona androany Jesosy tena raha le zavatra ohatra zao misy olona zao miandro fitahiana mety misy olona zao ny ananany ohatra eto Frantsa ianao ohatra misy olona mangatavavaka mitady anao taratasy sarotra le manao taratasy fa raha miteny ianao androany hoe Andriamanitra raha omenao ahy io taratasy io teny androko sisa rehetra nypoko anao fa andalo ataovy ny temoanty alefaso ny temoanty any préfecture fa za te teny aminao fa raha zavatra ahitan'Andriamanitra tombona ny fanjakana zany tena ataony aminao zany dia mahereza aza manao tahaka ny Jefta hoe mba ny voady ahy fa avy eo andritra ny fitafiana natateraka an'iny fa manao tahaka ny any rehefa natateraka n'le voady mbola ny lohavana fanatitra ihany koa zany manao tahaka ny Abrahama rehefa irahan'Andriamanitra nao fanatitra ny fomaraina mihitsy satria zao maika natateraka ny sitrapon'Andriamanitra dia mahereza daholo tsika ny tompo mba antsika matoky androany fa zay indreny namanginy tompo antsika androany mety tsy fivadikanina mety tsy alimbavaka fa mety voady fotsiny dia ho tanteraka aminao ireo zavatra zay tsy mety hitanao amataonany maro fa Andriamanitra manana an'ireo ary afaka manao andreo fa zao kasio amin'ny fanatitra izy androany kasio ny fony dia ho hitanao ny zavatra azony ataony aminao voninahitra ten'Andriamanitra dia mahereza daholo tsy asiantsika hira androany satria tara dia tara ny fotoana androany fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra dia misaotra antsika naharitra ny aino hatramin'ny farany dia isaky ny alina amin'ny folora alina ny vavaka fiambenana iarahantsika raha tsy manana raha mbola tsy tafiditra anatin'ny groupe dia mandevasa MP aminay dia ampidiriny ianao dia isaky ny amin'ny folora alina iara hivavakantsika ary isaky ny asabotsy ohatr'izao ny fotoam-bavakantsika raha mbola tsy tonga Jesosy dia afaka hitentsika amin'ny heriny tahaka izao dia mahereza daholo ny tompo mba antsika dia tahian Jesosy daholo. Alleluia, amen.